Nisy ny olana tao anatin'ny fanangonam-bokatra tamin'ny fifidianana izay ho filoha ny olafitra ny mpanao gazety farany teo amin'ny ankabeny olana ara-teknika no tsikatra na tonga ny tsy vitaviana. Niaiky ny komisiona misahana ny fifidianana ny olafitry ny mpanao gazety teo fa dia alesoka ara-teknika teo amin'ny fandraisana ny valim-pifidianana avy amin'ny faritany no nampisy ny fahasamihafana teo amin'ny valim-pifidianana izay ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ny totosaina ny asa bozy lasa teo manerana nosy fahadosoana izay nitarika ny fiovana teo amin'ny fitambaran'ny isan'ny kandidat tsirairay avy ary nampiakapeo ny kandidat sasany sy ny mpanohana azy misy mihitsy aza ny nandroso sokefitra ny amerenana fifidianana sy hanovanana ny lesy-pifidianana. Very hatrany resaka fifidianana hatramin'ny lisitra commission koa averina voasina tanteraka na ny commission carte na ny commission électorale averina tanteraka ahoana ataoko fa tsy dia aty aminay le candidat loatra ny olana izany na tsy izany fa atrinomaly toandro rehefa hitandrareo miainga avy amin'izay fanamariana fa tsy ataoko hoe fitarinana intsony nataoko teto ilay fahadosoana ka nanova n'ilay taremarika sy ilay filaharana dia miezaka ny fanatona taminay candidat dimbala nisy ny fionana fampidiniana ny amin'izay mety kokoa le izy napetraka candidat fotsiny hoe anareo ny fahadosoana anareo ny fanarenana izay tsy manapa-kevitra alohan'ny fanapahan-kevitrareo. Ampiakamanao amin'ny komisiona iray no nametra-pialana ary taorian'ny fanitsinana entina dia toy izao ny vokatra ofisialy navoaka ny komisiona misahana ny fifidianana no lafitry ny mpanao gazety ity. Numéro 1 candidat numéro 1 Lamptahiry Ira Madagascar 193 no azony. Numéro 2 Joël Raivohita 136 no azony. Hervé candidat numéro 3 198 no azony. Gérard candidat numéro 4 197 no azony. Soava candidat numéro 5 154 no vatony. Zay no izy dia zay commission mametraka hoe io no fahamarinana avy aty aminay miteraka ny disadisa ho atsika nefa ny mpanao gazety izy dia apetraka io fotsiny amin'ny fahendrentsika izy zay mametraka hatreo. Araka io vokatra io dia Hervé Rakotosanany sy Gérard Rakotondririna indray no ifanenana amin'ny fifidianana ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety fiodinana faharoa. Taorinan'ny fifampidiniana samihafa anisan'ny fanapahan-kevitra niraisina ary ny anemorana ny fifidianana ho filoha izay fiodinana faharoa ny 20 novambra ho avy izao no anatotosana izany raha tokany dia 20 novambra no voafaritra tamin'ny etety andro teo aloha.